Makasika indrindra ny sokajin-danja izay andraisantsika anjara amin'ity faninanana ity sy ny vaovao makasika izay fiamorana izay dia hitondra fanazavana amintsika amin'ity hariva ity Andriamatoa Andriamanamposo Zeze Bernard na Andriamatoa Zeze Bosco izay filoha-hevitry ny fédération eo ihany koa Andriamatoa Rajosva Simon izay tale teknika nasionaly. Etona moa zany dia niemotra zany ny championnat d'Afrique zany hoe nisy inspection izay nataon'ny fédération iraisam-pirenena tany Congo Brazzaville tamin'ny 16-18 mbola sy tomombana zany ny ifandraisana ny lalao championnat d'Afrique dia zay no nanemorana azy elako signy eto zany fa président Hermania noho ny hoe asa sy amina didy amandraikitra dia lasa ny masangay satria zahay dia nanao recyclage na arbitre sy entraîneur zany hoe androany zany nanomboka tamin'ny fomba officiel tamin'ny latsinainy dia mifarana amin'ny lahady zao ireo nasoina ireo zany dia lasa équipe nationale atao fantatry ny président ligue ny zareo any équipe nationale zany ireo manomboka zao zany hoe raha misy zany championnat régional na championnat national dia efa tsy mandray anjara sony ireo ankizy ireo fa efa équipe nationale anja zany tokony andraisantsika androara amin'ity championnat d'Afrique izay atao any Congo Brazzaville aty dia eo amin'ny vehivavy aloha latsaka ny efatra amin'ny moins de 48 kilos zany dia ny moins de 60 kilos zay anankiroa zay ny amin'ny vehivavy ny eo amin'ny lehilahy indray moins de 49 kilos et moins de 52 kilos, moins de 56 kilos, moins de 60 kilos, moins de 64 kilos. Zay zany rehefa nijerena na ny teknika na ny performance zay nanana atleta dia ireo ny hita fa atleta anisany mba azo jerena ary hoeritreretina tokony hitondra médaille. Anisan'ny fanomezatoky aloha zay hoe tokony hitondra médaille mba ho qualifié ary amin'ny champion du monde zay atao ary en Allemagne zany Hambourg amin'ny volana ozo zay no tokony hoeritreretina ho atao zany fa ny resaka mety hanahirana anay fotsiny zany ao anatin'ilay izy ny règlement madinidinika zay tokony tongavana any Congo Brazzaville satria atsika zao tsy manana arbitre nefa tokony hisy arbitre zay tokony hanao recyclage tongany tokony ohatran'izay ihany koa ny entraîneur ka tsara tonga alohatsika mba ahafantarana ny règlement n'io compétition io sao dia io indray mety ho fandrika kely azo atsika zany.